Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no mba izarako an'izao fahatsapana tsapako aminareo izao amin'ny fifaliana tokoa sy ny fitiavana ny olona rehetra izay rehetra any alavitra rehetra any ka tsy ny fahendrena zany araky ny olona ambony fa za dia olona tsotra kely a, olona efa ao anatin'ny fahalebiazana tokoa ny tenako fa ny zavatra tsapako zany no lazaina sy ambara entinatrenareo momba n'izany hoe tokony atao a raha mitady an'Andriamanitra marina ianao. Taloha dia ngambany efa voalazako taminao ihany nefany a mbola eritrereteriko ihany. Voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahaenina andininy fahadimy manao hoe manetretena ao ambanin'ny tany maherin'Andriamanitra dia nandratra anao izy. Izany teny izany moa na dia efa ela ara dia tany sy ny lanitra ho levina fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety levina fa vaovao isa-maraina izany. Ka izany teny izany zany a no mbola tiana zany ho eritrereterina tsara amintsika izay mpivavaka izay mitady an'Andriamanitra. Matoa tsika mivavaka dia mba mitady ho vonjen'Andriamanitra tsika rehefa tonga ny andro izay alantsika ety ary mbola eto tany koa tsika rehefa mivavaka dia mitady fiadanantsika, mitady fahafampo sy faliantsika amin'izany vavaka ataontsika izany. Ka nitoro lalana atao aminao zany a dia tenin'Andriamanitra io hoe manetretena eo ambanin'ny tany maherin'Andriamanitra dia nandratra anao izy. Ahoana moa zany hoe manetriteny izany? Ngambany ianao manao izany efa mpanetriteny e, nefa zany a tian'Andriamanitra atao dia manaika ny zavatra izay nataony. Zavatra izay nataony fa zao ny teny manao hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io ry havana tsika izao dia za eto amin'izao tontolo izao ianao koa tian'Andriamanitra ny tenako, tian'Andriamanitra koa ianao olona eto amin'izao tontolo izao tsika ary nahazo fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra tsika izany dia Jesosy Kristy. Andriamanitra mihitsy no miteny raha nahita ny fahotana izay nataon'ny olombelona izy taloha zany dia taloha mbola tsy tonga Jesosy a dia izao ny zavatra nahazo ny mpanota. Naringan'Andriamanitra daholo tamin'ny andron'ny Noa safidrany manota ny olona. Rehefa manota dia tsy zakan'Andriamanitra zany dia tsaina mibebaka dia tsy mety hibebaka. Dia izao andringana an'izao tontolo izao azy Andriamanitra fa ianao ry Noa mitako olona fa marina ety ambonin'ny tany ka noho izany dia ianao no irahako ampibebaka ny olona ka midira alohanao anaty samy fiara fitateraka ny fandringanako safidrano. Dia noho izany a tenin'Andriamanitra izany dia niezaka tokoa no hoany laza tamin'ny olona rehetra hoe ny lanareo ny faotanareo ny debanareo ny faharatsianareo nefa ny olona tsy mety na mahazovazy anisy safidrano eto ambonin'ny tany Andriamanitra dia nataon'ny olona zany fa
mamiratra tsara ny andro, maina tsara ny jaingaina tamin'ny nohan'ny tenin'Andriamanitra zany. Dia nanao samy fiara noha nanao samy, dia midiry ianao sy ny zanakao sy ny vady aman-janakao za, ianao no olona hitako fa marina. Dia rehefa vita zany ny fampibebahana nataony Noa, dia satria tsy misy nentina mibevaky ny olona, fa mbola nanao ny fiadanana hoe aiza akory zany, tsy misy akory zany. Nefa efa tafiditra Noa, dia rehefa tafiditra Noa dia nakaton'Andriamanitra amin'izay varavarana. Ary rehefa nakaton'Andriamanitra ny varavarana dia izao eo ny olona vao mitady vonjeo zay dia tsisy hevitra intsony fa dia ringana tanteraka safotra ny rano teto amin'izao tontolo izao. Dia ringana daholo zany rehefa tezitr'Andriamanitra dia nanenon'Andriamanitra, nanenona hozy izy fa ny sain'ny olona eto ambony tany izay niforonika dia maloto foana. Dia nanenon'Andriamanitra fa hanao famonjena lehibe hozy izy. Tamin'izany mbola tsy tonga zany fanomezan'Andriamanitra zany, dia nanao famonjena hozy tian'izao tontolo izao hozy izy ary nanenona ka noho izany za misy hozy izy nihidina dia naniraka an' Jesosy izy ety ambonin'ny tany. Koa zay rehetra toy izao izy ny fitiavan'Andriamanitra andro tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana fa tsisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia nio ary Andriamanitra nanatanteraka ny teniny ry havana, naniraka ny zanany lahatokana izy, ary ny zanany io dia tsy nandà fa nanaiky Jesosy zany. Ka rehefa nanao zava-mahagaga Andriamanitra tamin'ny nahaterahany Jesosy tonga tety ambonin'ny tany, rehefa tonga Jesosy Kristy dia izy no avitra faran'izay nataon'Andriamanitra, satria hoe izay mino an'io zanako io izy izay nirahako dia afindra fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay rehetra mino ny zanaka. Dia sahalan'izany amin'izao fotoana izao anefa ny ry havana dia manao zavatra hafa ny olona, ary io zavatra hafa ataon'ny olona indrindra no nanarana sy tenenana fa izay rehetra tsy mandray an'io fanomezan'Andriamanitra io dia tsy manetry teny eo anatrehany. Ino no ataon'ny olona rehefa hoe mivavaka izy dia izao tsy mivavaka tena fona izy, lasa izy manao zavatra hafa no ataony, manao asa izy mba hoe zany no ataoko dia mba azahoako ny lanitra. Mandeha izy manao asa soa, mandeha izy manao trano fiangonana, manao vokatra izy hoe zany no tongavako any an-danitra. Dia zany ry havana dia izao tsara zany rehefa ohatra ianao efa tsapanao fa fanamety tena ianao ka ny fanetretena zany dia izao ajanona daholo reny ezaka ataonao reny hoe manao an'izao zao dia hovovony akasitran'Andriamanitra, manao fanomezana mitaiza zazakamboty zany dia akasitran'Andriamanitra zany. Dia nefany tsy zany no nataon'Andriamanitra hamonjenanao tsy izao tontolo izao, fa inona ny rano ilay zanany malalany hidina tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy, ary tonga tety Jesosy Kristy aniry zaho ohatry izy nanirahako ny zanako dia andrava ny asan'ny devoly rehetra. Zany no nahatongavany Jesosy ny rahan'Andriamanitra hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana mba ho voavonjy ho any an-danitra. Tsy zany anefa no nataon'ny olona kalosy ankehitriny dia mbola misy tsy manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra,
fa manova ny planina zay nataon'Andriamanitra azahoana ny fanjakan'ny lanitra. Andriamanitra tsy manao hoe manaovinareo adidy, mianarinareo anatanteraka ny didy folo io, nefa ny olona raha mianatra manatanteraka an'io ary dia tsy mahatanteraka mihitsiny fa manota foana. Dia tiantsika Andriamanitra ry havana. Dia izao fanatretenantsika izany dia mandray an'io Jesosy Kristy izay nirahan'Andriamanitra io, satria zava-tsarotra loatra ny nahatongavany Jesosy ity ambonin'ny tany. Rehefa tonga teto izy dia izao tsy hoe tsangatsangana izy fa tena hamonjy izy. Dia inona nataony nanambarany tena fa zanak'Andriamanitra izy, nefa tsy ninona olona fa hoe mpanjaka vaovao. Ka noho izany tsy nandray azy zanak'olombelona dia nanao zavatra, satria tamin'ny vavahana ataony dia izay sy hitakon'Andriamanitra. Tsy nahita fifaliana izy, tsy nahita fahasambarana izy tamin'ny vavahana nataony nanao fanatitra, tsy nanova azy rehetra izany, fa vao maika izy nirere. Ka noho izany atoron'Andriamanitra antsika izany izany hoe manety tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra dia avy aloha daholo miezaka rehetra izay ataonao, azahoanao mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy ihany ny raisinao, raiso Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, fa izy no mahafaka ny zavatra rehetra tsy mety eo amin'ny fiainanao, manome fifalinanao, manome fiadanananao, manome fahasambarana. Raha mbola etra-tany ary dia efa azo zany zavatra zany rehefa mandray an'i Jesosy. Fa ny olona izay tsy mbola mandray an'i Jesosy dia izao manao ny adidy sy ny andraikitra ihany, nefa mbola tsy fantany hoe ahoana izao vavahany izao, toa tsy mbola hoe anisany ho any an-danitra. Ka atoroanao zany raha te ho any an-danitra ianao dia izao manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Avy aloha Andriamanitra natateraka ny midinany tety ambonin'ny tany hamonjy anao, dia nalefa ny zanany. Ka no ataonao zany dia mandray io fanomezana men'Andriamanitra anao, io fanomezana men'Andriamanitra antsika. Anao inona moa zany fanomezana zany? Hanala ny zavatra rehetra ratsy izay mahazo eo amin'ny fiainanao. Dia raisiny zany Jesosy Kristy zany, mpanota ve ianao? Raha mpanota ianao dia ny zavatra tokony ataonao dia mitondra an'izany heloka ao zany, zany faotanao rehetra zany, zay rehetra manelingelina anao, tsy hanananao fifaliana, sy antoka avy any an-danitra. Manatona zany Jesosy zany, io ny fanomezana tsara omen'Andriamanitra anao, hamonjy anao sy hanafaka anao. Jereo zany Jesosy zany, mieno izy teo hoe tsy moramora no nahatongavany Jesosy teto, fa nianjehany izy, nikapohany izy tao Calvary, tao Getsemane. Natao daholo izao fandavana an' Jesosy izao vokatra ny tsy finoan'ny olona. Niaritra an'izany Jesosy, ary rehefa niaritra an'izany Jesosy nikapohana, nasatrona satroka tsilo, nidakana, norana, ary nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana ny nahatonga azy an'izany? Mbo famonjenanao, amelana ny heloka rehetra izay vitanao. Ka raha misy zavatra mahazo anao dia izao manatona an' Jesosy Kristy ianao, fa maty ho anao izy. Zany no kasitrahan'Andriamanitra, zany mahavonjy anao, fa tsy ny asa soa ataonao na ny zavajavatra ataonao, fa izao eto amin'ny Jesosy ny fahotanao. Raiso Jesosy, izay famonjena
zay nomen'Andriamanitra mba havonjy anao havonjy atsika ka na inona zavatra mahazo anao ry havana na aretina izany na asan'ny devoly izany na zava-drasy zay mahazo anao tsy mahita fifaliana ianao tsy mahita fiadanana fanomezana tsara indrindra Jesosy Kristy zay mitondra ny fahorintsika Jesosy nivesatra ny fahadisotsika Jesosy ka raha tonga eo amin'ny Jesosy ianao Jesosy tsy mila hoe vidinao reo zany rahako zany tsy mandany volontsika tsy manina fa izao ny fotsika torotoro ny fotsika matsiary fampanoto manatona Jesosy manao Jesosy manatona anao fampanoto nanota teo anatrehanao be dia be ny faratsiko tsy misy mahavela zany eliko zany tsy misy mahasasana zany na ranomasina be raha tsy mahasasana ny fahotanao fa Jesosy Kristy ilay men'Andriamanitra nandrotsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana niraraka ny rano zany Jesosy Kristy zany mba hamelana ny fahotanao rehetrarehetra dia zany no ataonao hoe raisika anao Jesosy diovy amin'ny rahanao raisika amin'ny rahanao mahasasa madio dia madio anao satria alohan'ny ialany Jesosy aina teo ambony hazo fijaliana dia niteny izy nanao hoe vita ny famonjena zay rehetra manatona azy dia voavela eloka tsy sanajy eloka tsony mandrakizay ary zay rehetra mandray ny zanako izy zay nirahako izy Andriamanitra dia mino azy dia manana ny fiainana mandrakizay zany mba te hanana ny fiainana mandrakizay ianao ve rehefa miala ety ambonin'ny tany ka noho izany aza mandray na mitoky amin'ny zavatra zay ataonao avoavonjy anao avelao reny fetsikesika rehetra reny fa raisy Jesosy ho mpamonjy anao ary rehefa raisinao Jesosy Kristy dia izao faly Andriamanitra mandray azy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao teo anao mpanota be nefa nampihavanina Jesosy tamin'Andriamanitra isika zany ary natolony Andriamanitra isika dia nakasitrahan'Andriamanitra isika rehefa mandray an'izany zanak'Andriamanitra zany lasa zanak'Andriamanitra ihany koa isika miara-panindova amin'ny Jesosy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka noho izany ry havana teny tsotra tahaka an'izany nefany teny lehibe zany fa zany ny sitrapon'Andriamanitra manetry tena mandray zavatra zay natolotr'Andriamanitra fa tsy ianao indray manao hoe zao no ataoko dia andovan'ny lanitra zany dia mametraka zany n'Andriamanitra ao ambany fa manandratra ny tenanao kosa ka rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ianao dia asandratr'Andriamanitra ianao zany teny ahely amin'izay rehetra mandray an'izany ka mifanan'Andriamanitra ny ampiorina n'izany teny zany ao anatin'ny fony zay rehetra mangetaheta te hivavaka zay rehetra mangetaheta teo any an-danitra dia tsy maintsy mamela ny zavatra rehetra fa manatona an' Jesosy ary mandray an' Jesosy Kristy zay rehetra manatona azy sy mandray azy dia voasasa ny rahan'i Jesosy Kristy ka inona izany asony fanahintsika rehetra ary hita fifaliana sy fiadanana itsika rehefa voavela eloka. Amen.